Taranja Lomano nitaterahana tamin'ny farany herinandro lasa tao anatin'ny fotoana manginina ny fametrahana ny federasiona vaovao ny Taranja Lomano ka dia niova ny filoha satria dia ny kolonely Ramanatsoa Gabriel indray no lanin'ireo ligiparitra nametrahany fitokisany araka izany hitantana ny federasiona malagasy ny Taranja Lomano mandritra ny efataona mitondra fanazavana mikasika indrindra ny politika pampandrosoany ny Taranja Lomano ary ny kolonely Ramanatsoa Gabriel. Ny politika na ny rivotra vaovao entinao amin'ny natation zany na ny Lomano dia efa nataonay tao anatin'ireny nandritra ny fanomanana ny fifidianan'ireny ihany ny programme moa ny anay efa navoaka tao anatin'ireny fifidianan'ireny ka ny tena tanjona amin'izao fotoana izao dia ny ametraka na amerina amin'ny toerany ny Lomano zay rahantsika mahalala ny zava-nisy sy ny ainan'ny mpilomano nandritra n'izay fotoana maritra zay ny tena moa efa tao anatin'io Lomano io ihany ary tao anatin'ny fitantanana tiako lazay ary nahita tsara ny olana miantra amin'ny Taranja Lomano eto Madagasikara raha tsy teny fa tsy ny dobo filomanosana fotsiny ohatra. Ankoatran'izay dia azo faritana zara roa mazava tsara ny politika na ny zavatra hoentina nataterahanay ny efataona hitantananay an'ity federation ity dia ny lafiny arafi eo amin'ny fitantanana na ny administration dia eo ny politika akapobeany miampy an'izay ny tao amin'ny lafiny teknika anga ny azo ilazana azy dia izay moa efa voasorotra ao anatin'le programme anasa ho tanterahako sy ny ekipa miaraka amiko mandritra ny efataona manaraka tao federation. Hita nitsapatra amin'izay tato anatin'ity federation ity dia somary voambara sy lazain'ny olona fa fitantanan'olombitsy foana ny nisy hitondra fanovana eo anivon'izay fomba fitantanana izay ve ianao ahoana ny tena hoe hitantanana n'le Taranja Lomano? Zay moa samy manana ny filazany fa araka ny lazaiko teo raha ao anatin'ny fitantanana fotsiny ohatra dia ny fitantanana mangarahara ary tsy misy fanapahan-kevitra samy irery ohatra no raisin'ny président fédération anatin'izany fa tsy maintsy mandalo ao anatin'ny comité directeur foana zany zay zavatra rehetra zany dia anisany mampahomby amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao fa raha nitao-trano tsy efa nirery ozy nitao ka ary zay zavatra zay koa nefa anisany hoe olana tao anatin'io Lomano io angambany dia zay zavatra rehetra tsy hoe ny tena moa zany no tonga lafatra ka hoe vita ny zavatra rehetrarehetra na anarina ny zavatra tsy nety rehetrarehetra nandritra ny zay nisiny ny federation zay fa mitondra ny anjara briky mahatsiaro manana anjara briky araka ny teneniko teo hoe atao anatin'ny tontolon'ny Lomano ny tena na tsy mpilomano tranainy ary dia hiezaka tsy hanao fitantanana amin'ny tanila fa fitantanana mangarahara fitantanana mitovy eo amin'ny ligue rehetrarehetra na mety hidina any amin'ny club koa ary ny club moa andraikitry ny ligue zay fa raha ilaina dia mety hidina any amin'ny club koa. Aiza hoe zany ny fandaharam-potoana ny federation zao na ny akaiky indrindra na hoe ny lavitra ezaka? Ny maika aloha zany zao iarahantsika malala ny lalaoan'ny nosy zay ho avy amin'ny volana aogositra ho avy zao. Araka ny teneniko tery aloha ny olana lehibe ho an'ny Lomano amin'izao fanomanana ny OZDG aloha dia ny dobo filomanosana ny tena moa voalany dia efa nandondomaravarana tany amin'ireo izay olona na orinasa na fikambanana manana dobo filomanosana ohatra amin'izany eo amin'ny hotely Carlton zay efa nataon'ireo mpitantana teo aloha ihany ny zava-misy eo nefa zany raha ny maripahanao amin'izao dia ambany dia ambany tokoa satria tany amin'ny 12 degré tany zay tsy azo irotsahany ankizy ao anaty rano akory dia efa manao zay ny fifanarahana na ny tadiny marimaritra iraisana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'io hotely io zay isorana amin'zareo sahady ny tsy fisalasalanina ndray anay dia ny fanolorany
hevitra na sosikevitra mety hanatsarana ny le dobo filomanosana ny tsarana amin'ny resiny hafanana moa zany no tiako resahana ary mino aho fa iva atoato zay rehefa tsy niandry an'izay a fa amin'ireo mpiara-miasa aminay a de efa nisy no mitady toerana hafa fa hatreto aloha zany a de mbola eto tanà ihany aloha no Antananarivo ihany no fanomanana fa hiezaka moa zay anatona ny ministera sy ny tompona andraikitry atsokajiny hitady vahaolana miaraka amin'izay fanomanana n'ireo ekipa nasionaly. Raha vao vita moa ny fifidianana iny tamin'ny azoma dia efa nandray andraikitra ny comité olympique malagasy dia efa nanoratra tany amin'ny fédération internationale dia nanoratra koa tany amin'ny COI dia izahay moa nandefasany copie ihany nanoatra ny karazana compte rendu hoe tia indray zany no filovaovao dia eo ampanatatarahana ny fikarakarana ny taratasy rehetra ara-dalàna n'le fédération zany zay amin'izao fotoana izao na eo amin'ny ministera ary de efa nisy ihany ny contact nataonay de mino aho fa tsy ho ela intsony izay taratasy mikasika an'izay de ijoro ara-dalàna io fédération io.